Salama daholo androany sika dia ndao indray raha hiresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Misy miantso mba samy ho mailo ny mpomba ny fitondrana taoriny namoizana ny PDS ny Tananarivo teo aloha raha manambinta Risar satria verolomanga ny Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Hositrin'izay dia nankahery ny fianakavian'ny tombokolahy raha manambita ny fitondram-panjakana izay notarihiny Prime Ministra Antsain Christian tamin'iny andro omaly iny. Ka io no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tao matavatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Mitiraka resabe ao andrenivohitra ao ny fodimandry ny filohan'ny délégation manokana na PDS président de délégation spéciale ny Antananarivo renivohitra teo aloha raha manambinta Richard Barjon ny alakamisy 12 septambra lasa teo iny. Na ireo samy mpompa ny fitondrana ankehitriny aza dia misy miahiahy ny zavatra tena nanjoa any PDS teo aloha iny. Nanao antsoavo mba samby ho mailo ireto farany mba hisorohana ny loza samy miara-miaiky ny rehetra fa verolomanga ny Antananarivo. Ny fiderana olona efa lasa any ankoatra dia toa tsy mety amiko sy hitako tsy dia mendrika loatra satria tsy mahita ary tsy mandre izay lazaina eto intsony izy. Ho antsika namany sy izay olompantany ara-politika dia tsoroko amintsika fa aoka samy hitandrina satria tsy avy any ivelany na avy any amin'ny fahavalonsika ara-politika foana ny fiaviany ratsy fa matetika dia avy atao anatiny amintsika samy isika ihany. Io ny hafatra izay nanaitra nataony mpitolona mpomba ny filoha Andry Rajoelina. Tsy hivana fa nodimandry teo amin'ny 15 taona ny harivany alakamisy 12 septambra 2024 tokony ho tamin'ny fitora sasany teny Alasora i Richard Ramanambinta. Ny alatsinainy 12 septambra 2024 ny fanaterana azy eny Tsitokadaza fionana Andranovelona izay toerana misy ny fasan-drazana. Mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana sy ireo namany mpiara-miasa tamin'ny rehetra izahay avy ety amin'ny Ouattara. Enganeka ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Raha izany fehezanteny izay voalazan'ireo mpomba ny fitondrana izany dia ohatrany misy ihany miahiahy amin'izay tranga na hafatesany raha manambinta Risara izay ka dia andrasantsika eto ara ny mety tohiny izay ahiahin'ireo izay mpomba any fitondrana amin'izao fotoana izao. Hositrin'izay dia fantatra tamin'iny andro omaly iny fa tonga nitsapa alahelo sy nankahery ny fianakavian'ny tombokolahy raha manambinta Risara izay PDS ny Antananarivo teo aloha ny zoma 13 septambra ny fitondram-panjakana izay notarihiny Prime Ministra Antsain Christian. Hita fa voro marobe ireo izay mandrafitra ny gouvernemanta izay tarihin'izay Christian izay nitondra ny teny fankaherezana sy fampiononana ho an'ny fianakaviana ny tombokolahy. Midika izany fa tena mbola miharihary ary tena mbola mafy ny fifandraisana izay misy teo amin'ny tombokolahy sy ny gouvernemanta izay mijoro amin'izao ankehitriny izao ary fomba malagasy tsy hita izay maharatsy azy mo izay hoe fanotronana rehefa misy manamanjo tahaka an'izao. Eo amin'ny resaka jirama indray dia mimenomenona ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao ary nilaza izy ireo fa tsy mendrika hanasazy ny orinasa jirama raha io tolotra omeny io hoy ny fikambanany mpiaro ny zon'ny mpanjifa raha nanio ny heviny. Fahatapahany herinaratra tanjaky ny jiro miakamidina mitarika fahasimbany fitaovana raha ireo tokony ny mpanjifa no hitaky onitra sy hanasazy ny orinasa jirama. Ny fahatapahan-jiro lavareny sy amin'ny fotoana rehetra miseho ankehitriny izay mampikaikaika ny sehatra rehetra. Io ny ampahany fanehoan-kevitry ny mpanjifa manoloana an'izay orinasa jirama izay. Eo amin'ny resaka vidim-pianana indray dia
tafiakatra 100,000 ny kapoakany Vargas ary 400 ariary hatramin'ny 2 ariary ny kilony henan'omby. Tsy mitsahatra miakatra ny vidin'entana ilain'ny mponina andavanandro amin'izao fotoana izao saingy tsy misy fepetra raisina manoloana an'izany. Ao tolera manokana efa mahatratra 100,000 ny kapoakany vary amin'izao fotoana izao raha toa ka 400 ariary hatramin'ny 2 ariary ny kilony henan'omby any an-toerana any. Midika izany fa tena miakatra ny vidim-piainana nefa ny karama tsy mba miakatra tahaka an'izany ka miteraka fahasahiranana ho an'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Hita fa tena mihamantra ny malagasy ary tsy vitsy amin'ny malagasy no tsy afaka misitraka sakafo telo isan'andro tsony noho ny afitsoka an'izay fitangan'ny vidim-piainana izay. Ka dia mankahery sahady ho an'ny malagasy rehetra manerana ny nosy fa raha io fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao io dia tsy hidina atsy ho atsy zany io fa dia miomana dian'izao fa vao maika aza io mety hiakatra ambony noho io. Any amin'ny nosy Komoro indray dia fantatra fa naratra mafy noho ny tsindrona antsy ny filohan'ny Komoro Azali Ousmani tamin'iny andron'ny 10 septambra iny tao Salamani Itsandra commune ao amin'ny faritry ny Moroni araky ny nambarany mpitondra tenin'ny gouvernemanta any an-toerana hatrany Ramatoa Fatima Amada. Zandary iray amperinasa no tompona andraikitra tamin'izao asa famporohorona izao raha ny fanazavana hatrany. Ity farany izay hita faty tamin'iny andro omaly iny araky ny nambarany mpanao lalàna any Komoro. Mbola tsy fantatra aloha hatreto izay olona naniraka ity zandary ity sy ny antony izay nanaovany an'izao fihetsika izao. Fa tsy misy atahorana kosa ny fahasalaman'ny Andriamatoa Azali Assoumani amin'izao fotoana izao. Midika izany fa na ny atsy amin'ny nosy Komoro aza dia maro ireo izay tsy faly amin'ny mpitondra any an-toerana amin'izao fotoana izao satria raha tsy hivintsika ny tantara dia nisy rotaka somary elaela ihany ny tany Komoro taloha nandritra sy taorian'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny izay nahitana an'ireo voaka marobe izay nidina an-dalambe tamin'izany fotoana izany naneho ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny filohan'ny Komoro amin'izao fotoana izao. Ka mety ho izay no nahatonga an'ity zandary amperinasa ity no nanao an'izay fihetsika izay. Fa mety natahotra kosa ireo izay naniraka sao dia miteny ity farany ka mety izy ireo ihany no namonina faty an'ity zandary ity. Tranga tsy dia fahita loatra ny tranga tahaka nitony satria ny filoham-pirenena izany dia manana ny garde du corps ny personnel ary ireny garde du corps ireny dia tena manao ny asany amin'ny fiarovana an'izay filoham-pirenena izay. Ka ny fanontaniana mipetraka raha dia taiza ireo garde du corps ireo tamin'izay fotoana nisehoany tranga izay. Izay sy izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboka laza tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dininy milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tao matavatagasy. Tomboka laza tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.